Andriamanitra rainay io sotranao izahay raha mbola velonayna matratra zao ora sy fotoana izao mba handrenesana indray ny teninao ary andraisana ko fanadiovana avy amin'ny herin'ny teninao dia mitenena ry tompo fa voninkiainanao izahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Mbola ho ampitombona aminareo rehetra trany ate ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny filazantsara araka ny Marka toko 7 andininy 7:30 ka hatramin'ny 7:30 no isy ny afatra ho antsika anio. Ary sy ny alina manokana amin'izany ny andininy 7:30 sy ny 4:30 ka atsika no hevitra hoe harovy amin'ny zava-dratsy ny eritreritrao. Harovy amin'ny zava-dratsy ny eritreritrao. Inona moa voalaza amin'ity andininy 7:30 sy 4:30 ity? Abereka vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Ary tonga tao Kapernaoma izy ireo, ary rehefa mbita ao an-trano Jesosy dia nanontany ny mpianany hoe inona no ny adinareo hevitra teny an-dalana? Fa tsy nateny izy ireo satria efa niady hevitra teny an-dalana izy ny amin'izay lehibe. Niady hevitra hoe izy amintsika reto izany no Josefo. Nahoana moa izy ireo no niady hevitra toy izany, ny apôstôly izany? Dia eo aloha ihany ny andininy 30 ka hatramin'ny 2:30 no antony. Ny apôstôly izany rehefa niaraka tamin'i Jesosy ho any Kapernaoma, any avaratr' Israely zany, any Galilea mantsy zany, tanàna efa nandroso be, tanàna lehibe an' Jesosy koa zany. Rehefa nentiny tany dia nanambarany zavatra lehibe ny amin'ny planin'Andriamanitra, hitantsika izany eo amin'ny andininy 1:30. Ahoana hoy Jesosy? Ny zanak'olona dia hatolotra eo an-tanan'ny olona ka ho vonony, ary rehefa voavono izy dia hatsangana rehefa afaka hatelona. Ahoana moa zany raha dika tsotra? Jesosy zany dia namboraka tamin'ny apôstôly ho avy ny fotoana ho samborina ny zanak'olona mantsy amin'ny tenany io zany, dia homelohina, hombona amin'ny hazo fijaliana dia ho faty, fa mbola hitsangana amin'ny maty koa nefa. Vao naheno an'izany dia samy nikoropaka ny mpianatra, tsy mba hoe fa ahoana ry Tompo? Tsy nisy alahelo, fa vetrany kany an-tsainy tany dia samy nanana eritreritra hoe iza zany no Josefo andimby an'i Jesosy. Fa tsy naborany tamin'i Jesosy zany eritreriny zany, ary izy ireo dia mihevitra hoe tsy fantatry Jesosy zany eritreriny zany. Efa samy niady hevitra mangina amin'ny resaka tsinorotsy telotelo, za anga dia mieritreritra izy hoe tsy fantatry Jesosy, nefa fantatry Jesosy tsara. Izy ireo raha misy malala hoe eritreritra ratsy tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra nge zany eo alohan'izy ireo zany, ka mahatonga amin'i Jesosy manadina azy ireo. Zao no zavatra azo ambara riavana. Izay zavatra hitanao sy jerenao ary heninao amokisanao ny sainao, izay no mamaritra ny fiainanao. Zany no mahatonga eritreritra ao anatinao ao. Ka raha tsy manana tsara ianao, marina fa tsy maintsy mahita zava-dratsy tsika ty amin'izao tontolo izao. Fa raha vao tsy mahay manivana, tsy voky ny tenin'Andriamanitra isika, dia mora hidira ny eritreritra ratsy. Ary rehefa tafiditra ao aminao ny eritreritra ratsy, dia mora aminao ny manao ratsy. Mba tsy lazako hoe mora amin'ny Satana no mitarika anao hanao ratsy. Mila miady mafy zany sika. Anisan'ny tontolo hitan'ny apôstôly, satria Jesosy moa telo taona ihany no niaraka tamin'izy ireo. Fa amin'ny mahajiosy ny apôstôly ny mpitondra fivavahana hitany iza? Ireo mpisorona sy mpanoran-dalàna ireo, ny fariseo sy ny sadoseo. Inona moa no tena toetran'ireo? Niady voninahitra fotsiny iza no lehibe, ary sarotiny mihitsy raha vao mba misy voahitsaka kely izay heveriny fa voninahitra na fahefana. Tsy tena miaim-panampy vavaka ny kanjony, fa le hiady le voninahitra. Izy raha tsy mivavaka arak'izay tokony ho izy akory, mpiatsara vela tsy ho Jesosy.
fa tsy tatany aminy zany hoe tena filebahany zany mainka moa fa nyfanetretena zay ampianarin' jesosy eto tsy hitany am'ireo ka nanako tany amin'ny apôstôly any zany zavatra tsy hita tamin'ireo mpitondra fivavahany reo dia zay mahatonga an'ireo hoe vao miteny jesosy hoe za andao anareo tonga tao an-tsainy hoe dia iza zany no lehibe amintsika ka hoe aho hoe tandremo fa mora tafiditra ao amintsika ny eritreritra ratsy tahaka nidirany tao amin'ny apôstôly rehefa tsy amerina fa tsy zay hitanao sy jerenao fotsiny ianao rehefa tsy ampivavaka ianao zay foana navoan'ny apôstôly isaky misy fiamborana dia atao anatin'ny herinandro masina fotsiny azy dia tsy ampivavaka ary tsy naina metry tena ka averiko miankina amin'izay tianao jerenao sy enonao ny fiainanao amin'izao aladiny sekoly alady zao dia mipetraka amintsika ray aman-dreny zay omen'Andriamanitra fahefana ny zanatsika ny fanontaniana inona no amokisana ho zanakao na inona no avelanao ivokisany zanakao amokisany sainy sy ny sony ary ny fanahiny rehefa zavatra ratsy zany ka avelanao izy dia aza mitaraina ny hoe tsy tena ohatrany nalady nadity ty zanaka ty fa zay jereny sy enony izay no miteraka sy mamora vola ny eritreritra ao an-tsainy eo tsika ngera efa mandinika dia indrindra am'izao aro teknôlôjia zao dia tokony araka tsapany hoe mora sarihana amin'ny eritreritra ratsy isika tena mora sarihana kely isika rehefa resaka valavala ratsy foana blagy salemy no fitenin'ireo tanora no enonao mahafinaritra anao iarahanao namanao azagaga raha tsy mahay manaja olon-dehibe intsony ianao rehefa olona mpiteny ratsy foana zany foana no eninao misofinao zany no namanao aza taitra na dia hoe tsy mpiteny azy ianao fa matafateny any ianao ny farany satria mamoto ny sainao sy ny sofinao zany aza io mba tonga manontany hoe inona no avelanao amokisany zanakao ny sainy sy ny fony indraindray no avelantsika hoe hiala voly ny zanatsika nefa le jeu ataony zay mandritry miady ny firy izy eo jeu an'olona miady ary tsy mifarana le jeu raha tsy maty misy ny adversairany dia gaga aveanao hoe vonomy foana ny zandriny koa izany mampiarany an'ilay zavatra hitany zay hitany any izay ilomany eo ino no averiny misy jeu zany dia efa zay mietsika rehetra tsy maintsy ty firiny satsy zany zay izy ady ny firy eo dia ho gaga aveanao raha mba hitady basy izy andray androany dia gaga andreo mizava-miseho any Amerika dia tsika hoe ankizy mavita maman'olona satria zay le jeu hitany ary ny basy koa efa hitany rehefa film vetaveta foana no fijerinao dia tsy ho gagitsika raha makany foana ny fiatsika ao sy ny fiainanao ka zay le izy io eritreritra ratsy tsy tongatonga ho azy amin'izao fa isika koa no manokatra varavarana ary indrindra ny amin'ny ankizy sy ny tanora todika amintsika mpampianatra sy firalady sy ray aman-dreny aho azagaga sika raha maheno sy mahita hoe mbola zaza nefa efa tompony ditro mbola voadola-tseto mahavita manolana na vita namon'olona ka zay no mamoky ny sainy sy ny fanahiny dia mila saintsaintsika zany ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny salamo fasihany folo amby zato andiny faraika ambin'ny folo dia mazava manona ro sekoly alady akompoko ny raketako ny teninao mba tsy anotako aminao zany zany tsy milaza hoe lasa anjery tsika rehefa mianatra sekoly alady tsy mbola miatrika zao tontolo zao tsy miatrika fakapanahy fa rehefa mba mandray tenin'Andriamanitra foana anao zany dia ina dikan'izay lasa manana hery anao matohitra ny fakapanahy ka tsy tahaka amin'ny ankizy zay hoe tsy mba misy herin'Andriamanitra mihitsy ao anatiny mazava ho azy fa mora mironany amin'ny fahotana izy ampiarin'ilay eritreridratsy tafiditra ao anatiny ka dia izay no afatra mora kely amin'ny satana miditra ao antsika ao miditra ianao mieritreritra hoe mijanona ao an-trano le zanakao fa endry nefa amin'ny alalany zavatra jerena amin'ny telefona na amin'ny tele sy ny sisa rehetra amin'ny réseaux sociaux dia afaka miditra ao anatsika mamboly eritreritra ratsy satana rehefa tsy miambina isika
ny fonontsika mihitsy no volavolainy zavatra jerentsika sianitsika io rehefa olona resaka fankahalana foana no hoeninao amin'ny sainao tianao koa no mianao am'izany dia azagata fa tsy maintsy makahoala ho azy ianao zany voalaza ao matetok fa 10 fa avy amin'ny fony ivoahan'ny sain-dratsy dia ny vonon'olona ny fakambadin'olona ny fijangajangana ny alatra ny ampangalainga ny fitenenan-dratsy vavolavolatra ny amin'ny fonao ka io tsisy zavatra mandeha ho azy zany fa matoa misy vava mavoaka teny ratsy na teny mandratra dikan'izay efa avy any amina eritreritra ratsy efa miainga avy any amin'ny fo matoa misy tanina mahavita mamono efa avy any amin'ny eritreritra ratsy efa mivoaka avy any amin'ny fo ary zany no antony tokony ivavahantsika sarotra ny fehny fo sy ny sainy zany rehefa zay le tafiditra foana dia mampianatra tsika ten'Andriamanitra mivava mandrakariva aza mitsahatra raha vao ny fo maraina mivava tsy fantatra nge tontolo atrehanao io any ampianarina any ampiasana fehny mamangy hatrany satana miandry atsika tsika ve manana hery fiarovana manoatra noho ny vaksiny nge ny vavaka amin'ny adara-panahitra etsika ny alina alohan'ny atory ny alina zay lazaina fa mitondra fisainana ka fisainan'inona zany le avelanao hiditra ao raha tsy mivavaka anao tena mivava tsy teny fotsiny zany fa tena vaolana mba hahatonga anao tsy ho ataon'ny devoly fitoerana eritreritra ratsy ny fiaranantsika amin'ny fiarana FFPM mahira varaka amin'ny 7 dia mampirisika atsika amin'izany mba mivavara vao maraina mba mivava rehefa tonga koa ny atoandro mivava ralina mangina ka atory mivava fa aingana be ny fidiran'ny satana mampiditra eritreritra ratsy na tanora na lehibe fa indrindra amin'ny ankisy mety andalovan'ny eritreritra ratsy avokoa sika rehetra fa izany indrindra no anomeza amin'izay soantsika fahefana hoe ianao miany zany andro hoe aizy pastera aiza ny mpianatra tonoa ny amin'anarany Jesosy Kristy miany zany eritreritra ratsy zany rehefa mandalo eo amin'ny sainao ianao miany rehefa tena voko ten'Andriamanitra dia mahatsiaro hoe tena eritreritra ratsy zany ary zany mampirisihana antsika ray aman-dreny hoeto mianatra sekoly alahady ny zanakao na hoana no mavita mianatra any ampianarina ny zanakao fa tsy mavita mianatra ty an-tsekoly raha izany ny zava-miseho dia mbola ranofo fotsiny zany tsika le amonjy any ampianarina iny aloha tsy azo ajanona fa le sekoly alahady ajanony tsy ara-panatsika izany dia azagaga raha mora raisiny satana makany amin'ny eritreritra ratsy ny zanakao zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza toy izo ka na ray fanatitra aza izy tsy alabozany ny fiainana le fahazarany l'habitude est une seconde nature no fiteny frantsay na io fomba fobrosinao ny flo raha tsisa zany hoe hafa no nobrosinao azy andro maraina dia hafa raha-pisy maraina dia hafa zay efa fanaonao tamin'ny premier jour ihany ny averimberinao io tsisy maratsy an'izany rehefa tsara le fomba fobrosinao nify ny fiainanao rehetra fahazarana averina ka raha zavatra tsara tsy hita zay maratsy azy mifankazara amin'ny tsy toy ianao fa tsy rehefa fahazarana dia ratsy rano nafarana atsika ry ray aman-dreny eo rehefa nanombotra ny zanakao atao batisa ianao dia nanao fanaikena ahoana ampiditra azy ho mpianatra sekoly alahady so mba hadinin'ny tompo fa dia mana vaoza ny fanolorany tenanao ary arovy amin'ny eritreritra ratsy ny zanakao amen.